Tena izy aloha raha tena marina tokony ao anatiny ihany koa ny asa sosialy fa atreto aloha zany zay dia mbola mipetraka ihany aloha eo amin'ny sehatra ny fitoriana ny filasan-tsara fa mety mbola amorona ihany zay atsoatsy an'izay fanaovana ny asa sosialy zay. Ny olana kely matetika aloha amin'ny sehatra ny fitoriana ny filasan-tsara dia matetika somary ambanin'olona kokoa ny sehatra ny fitoriana ny filasan-tsara. Dia eo no matetika ny olana kanefa raha mahafantatry ny olona manko izany sehatra ny fitoriana izany hoe fiainana mandrakizay dia mino afa-tsy ho amaivan'ny olona izany. Ny olana aloha angamba ny amin'ny famoahana ny album ohatr'izao tokony tsy dia hisy loatra satria malalaka be izany sehatra ny fitoriana izany. Fa eo amin'ilay vokatra no mety olana indraindray satria rehefa mamoaka an'ilay vokatra ianao matetika dia eo foana ny matetika ny sarotra satria sarotra ny amoahana an'ilay vokatra eo ny fantatritsika tsara raha malala eto Madagasikara ny sehatra ny fivarotana ny vokatra dia fantatritsika tsara angamba tsy dia teny betsaka an'izay. Ny samy mpanakanto aloha izany na samy mpitondro filazantsara ny aloha dia ao ilay fomba fitenenana hoe samy manana ny antso azy fa ho anay manokana izany aloha tena noezahana mihitsy hoe na ny tononkira na ny zavatra atao dia mba ezahana tsy dia tena hoe ina moa dia tena hoe zavatra tena tonga lafatra fa mba miezaka izay mba mameno tsara indrindra avaty anatinay ho an'ny tompo. Ny azonay ambara amin'ny volume 2 dia fanentanana aloha voalohany indrindra dia mino fa tsy nandiso fanantenana anareo ny zavatra izay nataonay tamin'ny volume 1 dia tsy andiso fanantenana anareo ihany koa amin'ny volume 2 hitanareo tsara ny zavatra izay mba kely navoakanay dia mino kosa fa tsy andiso fanantenana anareo. Ny afatra amin'ny volume 2 zany ny nanomezanay ny titran'ilay izy zany dia hoe tsy hanan-java-mahory. Ny amezana ny piraty voalohany indrindra ny aloha zay zany dia manentana ny olona foana ny hoe indrindra ho anao izay tena mankafy anay ny anareo kristiana rehetra dia mba engavianay mba aza mividy piraty fa raha mba sitrakareo dia mba amin'ny fitiavany ny anoloranay anazy dia mba avidio ireny original. Manomboka amin'ny aorianan'ny 4 juin angamba satria amin'ny 4 juin ao Antsahamanitra ilay izy no avoakanay dia aorianan'izay no mivoaka amin'ny fomba ofisialy amin'izay. Ohatra hoe io Antsahamanitra izao izay hoe tena anankiray io fotoana io ihany no malalaka Antsahamanitra izany dia izay no nahatonga ilay izy hoe ohatrany tsy dia ampy loatra ilay fotoana moa betsaka ihany koa ireo contrat dia somary sahirakirana kely zany surtout koa ny resaka fanomanana zany tena ilaina hoe mba zavatra mba mipetrapetraka tsara ny zavatra atao fa tsy hoe anao kitotoana ohatraohatran'izay. Ezahana hoe mba ho tsara foana zany rehefa mba hoe zavatra goavana be no apetraka.